loafonja anaty nosoratany Axiel ovelomin'ny ony ajanirina Anjarliva miaraka amin'ny Arliva Le Mec ary tahinana antenaina tovy razana mamonjy ny nandray feo Anjarliva ny nana totosa andray kosa ry maro raha afaka pitso ihany ve nareo dia tsy maintsy makany Mali ka tahoana ry Marianina tsy maintsy mandeha zay rehefa voatendry ny lehibeko dia afaka firy volana zany data ny mody aty Madagasikara mbola tsy fantatra fa arakaraka ny zava-misy any ry tiavina tsy dia lavitra angeny misy any Mali fa ty Afrika ihany firenena anankiray somary afovoany andrefana any amin'ny tapany avaratry Afrika ny misy azy ary tafiditra ao amin'ny fahatry Sahel finamarina aloha ny zava-misy aminy dia itsonanareo miaramila gasy ohatran'izao fifanandrina ny tafi-panjakana malianina sy ny miaramila pokony Touareg no misy any manampitrotraka an'izany ny fampiororona ataon'ireo jihadista algériana ny findramonina tsokosoko any mijaly fatratra ny olona siviliany Mali noho izany ka mila nitafika amin'ny satromanga ny firenena mikambana hiaro azy fa ngamoa misy miaramila malagasy koa any amin'ny tafika ny firenena mikambana ry data ny fantatro mantsy izao dia hoe mpikambana ao amin'ny ONU na firenena mikambana fotsiny Madagasikara misy miaramila malagasy olo-tenantsika koa any amin'ny tafika ny firenena mikambana ka kefa misy olo-tenanareo any zany ko ahoana no mbola hanendrenanareo hiasa any izay nge tsy azoko taoariny tonga ny fotoana hodin'ireo miaramila malagasy any dia izay indray no voatendry soloan'izareo any alahelo azany ka raha matimaty foana any amin'izany tany tsy milamina izany zao data dia ahoana tsy misy matimaty foana izany ry tiavina ry data hiaro ny olon-tsotra sivily nataona ihany fa tsy hoe hifanandrina amin'ny pokony Touareg na ireo jihadista mpanakorotana kory nge aza tamiraina ohatran'izany kosa ilay ahanjana kaory maro ka ny marina kosa nge ny lazaiko ny angaviako anareo mianaka fotsiny dia nivavaka ho asy arivelo fa samy voatendry ho an'ny Mali izay mirahalahy ay ve dadatoy arivelo koa voatendry ohatrany dady izany tokoa ve samy voatendry izay mirahalahy tsy mahagaga fa ray kompani raha teo izay iarivelo nge mba tsy manambady amanjanaka fa raha sanatria misy mahazo anao any tany lavitra any dia aiza no le anay mianaka aza dia alefa lavitra ohatran'izany reny sainao ry Marianina na izany aizako olona mivavaka ianao ary mpiandry mihitsy aza noho izany dia matokia n'Andriamanitra foana misy olona mandondony izany ry neny mandana retsy jereo Wae, dadatu. Manahoana dadatu? Ao mandrosoa dadatu Salama retsy fa misotra mampandroso Manahoana nareo ato razobavy Salama tsara zay fa mandrosoa mipetrapetrara Ipetraka ihany fa tsy dia haritra Mbola misy zavatra hovidiko izay mantsy ka tsy zavatra momba ny elektronika indray zao zany aina ihany ny fitiavako manao bricolage na fanamboaran-javatra rehefa tsy miasa fa haiko anatra n'ity famantaranandro famomandro ny tiaviny ity zao natondiko fa efa vita Wow, misotra betsaka ry dadatoa tena faly be afa vita ihany ny famomandroko ny anjera dia simba tena mahay zavatra mihitsy ange dadatoa ty ka nianatra momba ny elektronika mihitsy ana izy talohan'ny idiranao miaramila dia misaotra rehefa ina aloha no arosanao ry arivelo tena aoko zao fa makendeary Marianina andray kosa vao tonga ve dia andeha sahady manararoatra andro tsy hoesana fotsiny aza fa hainao ihany ny asanay ka no momba ny asanareo mihitsy ange zao io ady hevitra telo mianaka eto io ry arivelo efa nolazainy lana azy mianaka angany fa nindrenantsika iasany maliry maro efa nolazaiko fa takaninina sady ny aiasy ny alahelon-drareo ka dada kosa ve zany andahoana isineny nefa tsy haina mambolana na matoana vao hita andray dia sady tsy hay izay miandro sy mety hoe anjohanareo rehefa any reo miaramila hodimbiasanay ihany aza nge tsy misy matina naratra fa hotsoma tsara eto Madagasikara na izany aza rery maro so ihany fa samy voatendry ho an'ny Mali nareo amin'ny rahalaka amin'izay mba afaka mifanohana ny tany lavitra any
Mahatokianareo mianaka fa tsy aninona kory izay e. Engane. Ary ny zandriko kokoa tsy avela korerana tany lavitra any. Tsy misy afa-tsy zahay reo lahy mantsy fa i dada sy neny efa samy manty daholoko. Tsapako hoe mandamina ny saina sy neny fotsiny izy mirala reto ka. Firenena miady hatramy sy bokomy mitamba sy mpampiororo izany ve dia tsy ampanahy? Ekeko aloha fa hoe miaramila vaovana manokana ry zareo kanefa toa zavatra tsy mora ny miandra azy ka. Feno lahelo anao sahato ny foko ry dada malalako. Le ray tokana tany sady andrina isineny. Anao ahoana izay raha tsy misy anao? Ndry, fihinana kanesandrivo maraina ty an-dakozia retsy a? Manonofo ratsy ary neny dia tsy tia torontsony a. Zany? Efa ny sakafo maraina anganareo? Ny sakafo aloha izay fa andeha maraina ingeny dadandry e. Ndry izao ny veriko fa hoe mbola matory dia tsy nofoazoko. Ka hoana, hisakafo ve ndry sa hoana? Okaloko a. Sady mbola tsy tahinana fa malahelo any dada ary neny a. Matray, fa inandray ary ty ranomasy vao maraina ty ry tiavina. Efa vehivavy lehibe 40 taona io ka mbola tsy mahasaradray ihany. Tsy sany fa tsy afaka ao andohako mihitsy ilay nofo ratsiko te. Malahelo be a. Mangina retsy a. Mangina ny zanako a. Fa nofo ratsiana nefa izany nofondry izany. Na nofy afa nisy fahavalona nafika ondry dada dia maty izy ry neny. Andriamanitro. Nofo ratsiana ko ary ty nofisiny zanako. Hitako moa izy no mitomaniko. Ka i nofo ratsy be ohatr' izany ny nofony amin'izao fandehanana indrainy izao. Izy mianaka koa tsy mifakafony raha teo. Tonga teny amin'ny siranam-piaramanidiny vato ny vatanisy ny nofo mangatsiaka ny dada. Teny koa ka sy niara-ny tomany teo amin'ilay vatapaty misy azy tsika sinay. Nofo ratsy re izany ry tiavina fa tsy misy dada maty izany a. Neny ihany angeny nampianatra anao hoe miresaka amin'ny nofo na manome faminaniana amin'ny alalan'ny nofo Andriamanitra. Ay ve fataitra ndry? Ohatray. Avy nitomana nga izany no... Ka malahelo any dada nge zahay. Raha mba fantatry dada manso ny nofo koa. Na nofy anao hoe maty tany malia nge hono izy io alle. Inona foana moa no lazaiko ndry rehefa mitomany ndry tamin'ny fahakely ndry? Hoe ny zanaka miaramila tsy mba be ranomaso. Zay indrindra. Ary fataro fa ny saindry lasa lavitra loatra no mahatonga ndrina ny nofo ratsy ohatran'izany a. Avy io finy dada dia aza miahana mitomany tsony zanako. Na rehefa vita ve aloha ny fiomananao na misy tokony anapiko anao e? Efa vita avokoa fa miandry ny fiara-paka sisa. Efa niomana koa izany izao dadato? Mazava loatra. Ary izao no mba afatra amindry ka ino tsara? Miaino any dada ary ahy. Indray tsara dia aza manao izay mampalahelo any neny. Dia ataovy tsara ny fianarana fa hitondrako fanomezana rehefa tonga. Endry dada. Matoki fa tsy ataoko very ary tena arahako ny teninao. Tiako angety dadako ty. Ka raha te any dada ary dia mitsika amin'izay fa aza malahelo tsony e. Dadako masositra. Ohatry, ka tsy ny fiara-pakanareo ve izany mampaneno klaksona izany ary maro a? Izy mihitsy izay fa andraso akahitana vetivety aloha. Waio, mangano any be masony neny. Ka tsy maintsy mba malahelo ihany ange aretsy. Tsindry ihany ange ny tiany dada fa za koa e. Ilosako amin'izay nareo mianaka ary Marianina. Ndry, tola tsatrany maso koa ianao. Mboka amin'izay moa fa nitsikitsikinareo mianaka izao no tena ilaiko e. Zay, dia izao tsara ny zanantsika fa tsy maintsy tafaverina ha?
etsoroako ny vady malalako. Misaotra maharo a, ombanao anie ny tompo ary hiaro anao ny sandry mahiriny. Misaotra, ary etsoroako koa ny zanako. Endre tsara ho andry ho endry tsara ka. Antsoa izay raha vao afaka mampiasa WhatsApp na Messenger dada. Eny kea. Zay fa velomina ara-mianaka. Andao fa hitazana ny fianganao am-baravarana izay. Toroko indray leto zao no eto amin'ny poste de garde eto fa mahazo mandeha lahy. Eny ary, nefa mba mangatsitsika ery le tsy atao amin'ny poste de garde eto noho izy avy toerana le. Tena tsy laitry dia afanana tia maly ity Efa 3 volana zay no nahatongavantsika taty fa afanana be ohatran'izao foana no iainana. Tsy latsaky ny 30 degré ny hafanana ty amin'izao vantaona zaoko. Enjana. Ny fanamiana matevina sy satso-pianaovantsika koa moa manampitrotraka. Fa ny tombony ho antsika aloha dia tsika saina miambina nyty toerana ty fotsiny. Fa ry zalana matsika mampandritany any Bamako renivohitra ny tena miasa mafy. Keko fa tsy mafy ny asantsika resy saingy tobo fitehirizana fanampiana nge ty ambianantsika ty Dia tsy mahamenatra ny dralapika io na jihadista ny manafika azy satria misy sakafo sy fanafody. Zany tokoa lesy ka ampiasao tsara ny maso lavitra lahy ty manodidina. Eny letsy. Nefa laza isaky ny tratraka eto amin'ny poste de garde eto da mamaky boky foana fa tsy mijery manodidina koroko. Mijery matetika koa sana dia mamaky boky aza lesy Fa boky inona nefa aloha iny? Boky ny men'le miaramila malianina be resaka mpandala eto amintsika iny ka. Ay, Sergent Kamido. Izy indrindra. Vao herinandro zay nanome zany Kamido anahy ty boky ty. Mahafinaritra aloha zala miaramila malianina. Mora fandraisana sady teny frantsay raha teo ny teny ofisialy ety Mali. Dia inona nefa niresahany iny boky iny? Aleo le tsy rehefa voavaky manontolo vao lazaiko an'laka. Zay ela zay Zaiko. Ka mitantara azy dia hoe aleo voavaky manontolo. Ka 3 pedy sisy ty dia vitako Oay. Zany eo le ty fa fiaranisa le ty reny camion anankiroa makaty reny Aiza le ty zany? Reny avy lavitra andrefany reny. Jereo maso lavitra elange. Tsy mba fiara ny tafim-panjakana malianina pakahetana atao mitobontsika reny le tiry maro Jereo ange? Olona sivily ary ve sa miaramila ny ao anatin'ireny fiara lehibe anankiroa reny Asa aloha fa ohatry ny fiara ny tafika mianany Touareg na jihadista ny fahitako anazy Tsy Touareg fa jihadista silamo reny ry ary velo Jereo ny saina mifaofa eo amin'ny lohan'le camion entiny zalany Tena fahavalana afika reto le ty fa tsy ndreo aingana tsy mibokotra mampandreny anjomara fanarana. Tonga androba ny tahirin-tsakafo sy fanafody ato amin'ny tobo reto. Sady roa camion be zao ny olona mitabedina hitiny. Fahavalo manafika tonga en position de défense fa miditsakeriny amin'ny vavady ry zalahy. Feu! Mansofa masaka rehetra ny lohan'omby ry jihadista. Reny fa mivoaka avy ao amin'ny camion zareo dia miparitaka fa aza amelana. Tandremo fa manipy grenade ry zalahy ro maro. Ela hoe. Raisinaingana dia averina any ampandefa azy taka an'izao lesy tony grenade tony Dimy lavy etrany ny ray ny poany. Tsy maro banay letsy anareo fa mandana miverina. Reny fa manao tadotra ty zalahy. Anao vitivitra vararaka avy etrany. Tandremony any atsimo lary maro. Maro. Tena voativitra teo amin'ny tendany zandriko marina. Maro miboboka matsiravina ny raha mivoaka eo amin'ny tendany. Maro ao fa tapenako ny sara ny raha mivoaka eto amin'ny tendany lahy letsy Tena miakatra maso letsy manariana ny zandriko. Maro tena tsy mena tsony izy marina. Loza fa maty ny rahalahiko. Maty ny zandriko ry zalahy. Ataoko ahoana ny laza mivady aman-janany Inona rena ataoko
ahoana ny mahavariana ny tiavina ataony efitranony ato. Tsy rendry mihitsy hoe fitsoko andre sakafo ry tiavina. Oay, azafady ry neny fa variana eto amin'ny ordinateurako eto aho dia tsy reko a. Fina mahavariana andre io? Mba mijery vaovao any ivelany ka. Hatramin'ny andehana indraindray dia mahaliana andre mihitsy ny vaovao any ivelany a. Indrindra moa ny momba ny miaramila ny firenena mikambana misy andry data. Marina raha ifianarana indrindra zao no mitoka. Efa nanome toky any data fa hianatra tsara ry neny a. Izay aloha e. Noho izany dia aza matahotra neny fa arako tsara mihitsy ny fianarako na dia maninona? Na dia misy vaovao tsy mampandry ny saiko aza ny Mali amin'izao. Vaovao inona izany? Mbola mitohy ny korotana ny Mali e. Kanefa mikasa hiala andro miaramila ny firenena mikambana no ireo namany niara-ny fanafihana serisetra. Izany ve rehetra? Tia tatitry ny trano kararay ity izao a. Dia milaza fa nahatratra 8,900 ny miaramila misatro manga maty tao Maliana no mika tamin'ny 12,4 katy. Izany e? Indrindra hatramin'ny nampiongana ny filoha maliana Ibrahim Boubacar Keïta tamin'ny taona 2024. Ka efa taona vitsy lasa ange izany. Vao tamin'ny 2 Desambra 2024 teo aza nisy mahatefatra sy naratra mafy tao Kidalako. Iny e. Izany dia noho ny fipoahan'ny vanja milevina namandrina ny fiara mifono vy fampiasan'ireo miaramila misatro manga. Tena manahy mafy ny amin'ny dada mihitsy ary neny ka. Ka efa nilaza tamintsika nge izy fa tsy misy atahorana ny asany ihany. Kanefa nge izy tsy miantso atsika amin'ny WhatsApp na Messenger atsony efa 2 volana izao. Tsy midika fa izany fa mety misy manjoa azy. Tsy voatery ho izany rery tiavina fa mety mba hoe sahirana amin'ny asany kory zareo. Tsy mba havaliany akory ange ny afatra ny soratra nalefako azy hatramin'izao ry neny. Tsy ataoko ity maso ny tiavina aloha fa naizako aza mba miasa saina ihany. Vao afako maly koa ny nanofy azy ny tafihan'ny fahavalo ary voatifitra teo amin'ny lohany io. Nanomboka hatramin'izay dia tsy mandry ny saiko fa afeny koa an'ity zasy ity fotsiny. Hitany neny fa tsy mahateny neny. Aza hitako ka nisy nahazo any dada any matoa tsy mifandray tamintsika tsony izy ry neny a. Rery tiavina. Ary na dadatoa ary velo koa aza nge tsy haina maty na velo. Aza dia mieritreritra tsy be loatra rery tiavina fa tsy malala an'izay mitrangany tsika. Ny fivavahana ho azy mirahalazo no tokony masotsika. Tsy haino ny fivavahantsika tsony mantsy Andriamanitra raha be fanahina loatra tsika satria tahaka ny tsy matoky azy. Eny ary. Aloha tokoa izany mitoky amin'Andriamanitra fa izy no mahay ny zavatra rehetra. Izay indrindra. Ary andao amin'izay sakafo avariany resaka eto fotsiny tsika ka. Oay, misy MP voatonga ao amin'ny telefoniko izany ry neny a. Ka tsy afatra avy amin'ny namandry ve izany fa rehefa avy eo re jereny angatsika ihany ange ny sakafo e. Oka kely vetivety fotsiny aloha neny fa neny koa izany. Io aro ala efa napoziko a. Fa maninona rehetra? Tena MP avy any amin'ny daty ity ry neny a. Izany? Efa ho 2 volana vao nifaliany ny soratako anazy. Dia inona aloha ny lazainy ao e? Teny fohy kely saingy tsara ihany aloha e. Hoe ahoana? Ozy izy hoe salamy nareo. Oditso hoe la. Dia izay fotsiny. Ay! Tsy mba nisy temy mamy na bizoatra ny mahazatra fa dia izay ihany. Ka mety mbola sahirana amin'ny asa ngery zareo rehetra. Ka andao amin'izay isakafo ah. Tena misy zavatra tsy mazava mihitsy ka. Mody matanjatsaina ireny eny kanefa tsy karitro misorotra eny amin'ny endriny ny alahelo. Tadakoa moa izany mba manoratra ihany nefa teny fohy sady maivana no nalefany. Sady tsy fanaony mihitsy izany fa inona raha ny tena mariny.
herinandro mahery izay ny lasa fa oto nefa mbola tsy tonga ihany hatramin'izao. Tena malahelo anazy aho zany ka. Malahelo ny tambotambony, ny teny maminy, ary ny anatra omeny koa. Na neny koa aza moa zany dia manjary tsy be resaka ntsony ato an-trano fa malahelo anazy koa ngambany. Ndray isa kosa ny mantontony izany. Aleo hoe ho jereko. Surprise! Andray Tata kay! Efa liko marina, tena tsy napoziko Tata. Avy ary be bisou be ary. Ka moa izay fa ataony Tata fendrora mihitsy ny tarehako ka. Manahoana aloha Tata e? Salama tsara kia. Ary misy n'ity saka tsara tare ty ka ato. Adiny Tata ve ny fisiny mino e? Tata ihany aza noho ny vidy sy nanome anahany io ange. Zany mbola dontony asa koa retsika tsy matadediny ninna. Izy ireny mba namako ato an-trano sady miara-matory ato amiko foana ry Tata. Zany mory mino Fandraso aloha metraka netako atsy an'efitra azy dia miresaka amindry avy eo Eny ary. Ay tonga ihany Tata marina. Nefa otriny hoe niovabena ny feony na ny fietsiny. Tsy ahoako anefa izany fefa-tonga izy ka. Saroko maivamaivana ery ny vatako fa afaka ny alahelo ny tambesatra tamiko. Ka inona kiny vavaory tiavina? Kay, kary Tata fa sary kibokibony izany Mba misangy aretsy fandriko dia sarotiny Tiako angety zanako ty Ay, avelao re zava tsy matanty kibokibo Marina tsy tena niova be mihitsy tady ty fa tsy fomba mihitsy misango mahery be ohatran'izao. Ka ahoana? Mandeha tsara ny fianarandry? Mandeha tsara tokoa moa zany Sady vao nisara bulletin zay omaly dia nisonitra ny notiko sy ny laharako. Tsara sy mahafinaritra kosa zany Fa le fampanantenana Tata kosa mba ahoana Fampanantenana inona moa zany Le ozy izy Tata hoe ataovy tsara ny fianarana fa hitondrako fanomezana rehefa tonga zaho ozy Tatako. Ay moa nisy an'izany. Tsy nahavimbina retsy fa ty misy vola dia vidian'izay tendrea. Fanomezana ny ilaiko fa tsy vola Fa maninona ary Tata lasa miova be tsotra ny taloha tsony Niova ahoana indray ary kiala kely ty Ndray lasa masika be tampoka teo koa Tata. Tena niova mihitsy ianao ka Ohatra azafady retsy fa mba lasalasa ny vavako Ka tsy ny fiteninao ihany angefa na ny feonao aza ohatrany lasa niova be mihitsy Zany voa mibala tany amalika eny tendako dia zany nampiova ny feoako Jereo nge io olatra mitendako io nisy nanafika mantsy ny tobiny ambenanay tany Zany ve? Io To misy olatra be tokoa ny tendany Tata. Ary mba tsy maty aza nge Tata raha izany Tsika ndray tsy maty zany Fa hono nakaiza ny rendry? Mbola nandeha niantsena izy fa efa ho avy ka. Fa angao Tata tsy hanao dosy ohatrany mahazatra ny Tata rehefa tonga ato an-trano Mbola andro fa inona problème andry amin'izany Ka tsy misy fa mba manontany fotsiny ako. Raha endrindry zao dia maka zavatra hoaniko fa noana zany Mofo dipaina dia mortadelle zao no misy eo. Dana le vaingana fa tsy lozandry miraikiraiky eo Andraso alaiko ary Aza pijalinao ny zanako ry Asmode Vao 12 taona nge izy iny fa tsy olon-dehibe akory Zao fotsiny teniko amilary maharo Zany navelona ny latakan'izao ka tompon'ity vatala ty Ny feoako ihany reniny olona fa tsisy arealina iaho tsy mahafeo azy elay Efa ray vatantsika ka zay tiako ny atao fa tsy zay teny mazava
Anahoana reny fiona ny dada sy neny rehefa tonga avy metsena eo neny? Iny tsy mametsiny any dada loharany io izy. Mety mafy loatra koa ngamba ny asan'ny tany malisa sady naratra saika maty izy. Hany ka mikorota-tsaina be sy manjary kisintona. Zay tonga izay ngamba neny fa leo tsenaiko. Neny Neny. Tonga dada. Tonga dada. Tonga tokoa izy. Reno efa tonga ho izy fa mbola mandrany amin'ny dosy vetivety aloha. Ay kosa. Tena makena hita azy mihitsy azy zany. Fa saingo niova be izy ry neny Niova hoana retsy? Niova ny feoany dia niova ny fietsiny dia niova hatramin'ny toetrany. Maninona? Zaniko. Ay ve ary rana vokatry ny asa mafy nataony reny mahatonga an'izany ary tiavina. Zany tokoa ngambako. Sady saika maty nge hono izy fa voatifitra teo amin'ny tendany. Maninona tsara hoe ry tiavina? Saika maty izy mbola ho hitany neny moa fa misy olatra be zay mihitsy eo amin'ny tendany eo lalina indray rehetra zaniko. Sofa velona iny izy ary isaorana an'Andriamanitra fa tonga ato trano soamatsara Efa zay tamin'izay izy ry neny fa aleoaloha andeha hanao devoirany any efitranoko aka. Ndao ary. Manahoana ny malalako. Tonga soa ny vatoko. Ary tena niova be tokoa ny feoany maro. Sady misy olatra be eo amin'ny tendany. Fa misy ina no mibanjina maharitra ianao Ka lasa niova ny feoanao sady misy olatra be eo amin'ny tendanaoko. Voa mibaly eo ry Marianina, dia izay no mampiova ny feoako. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa mba tsy maty ianao Inona ny idiran'Andriamanitra amin'izany rehefa salama tsara dia izay. Aza miteny ohatr'izany kosa ianao ry maharo Raha tsy noho ny fitahiana nge ianao dia efa maty Avelao any zany resaka izany raha fa inona aloha ny entinao Tena niova tokoa maharo fa lasa kisitina fa afy izany. Manontany anao nge ary Marianina Nefa tsy manome tsiny azy aloha Inona ho any nentinao fa loana zany? Enao koa. Hena atao laoka dia voankazo atao desera reny ny vidiko sady le paoma tianao ny voankazo netiko. Fa ndao aloha any an-dakozia sady miresaka raha tsy lanaky ny dita amin'ny fiaramanidina ianao Za ndray tsy reraka izany fa nona be fotsiny Ka maka voankazo ao anaty aronao ary dia sasaora nona ianao za aloha anaingim-bary kely vetivety. Tena tsara sy mahatehinana kosa izany Ka le paoma tena tianao nge io Matokena kosa paoma fa tiany fikena nentinao ty ny tena tsara sady matsiro Andriamanitra fa nanomboka oviana koa ianao no mihinana hena manta ry maharo Sady zay hena tsy misasakory fa tonga dia hohanina. Dia maninona nefe Andray Sady sakafo tena tiako ny hena manta sady betsaka ry za vidinao zany Bahoaka ry maharo fa matsiravina na ny fihinananao azy aza. Sady inona tsony koa zany no atao laoka raha olaninao io Irao ndray tiavina hividy ndray fa laniko ty Andray Niona be koa Ary mela tany ry mino fa tsy misy anaovako goûté Ale moa Tsara taro sady mahafinaritra aloha mivadiny lary maharo Tena nainakela nakazy. Nefa tsy maintsy ho fatany ny momba anao na hoe lanao aingana ry asy modea. Tsy rarahako le zany fa za aloha mivadiny ato trano Za natao anatin'ny vatany lasy mandity azy fa ela kosa atao ny voagadra na voafonja atao anatin'ny vatany lahy ihany Miangavy anao ry hiala ato amin'ity vatako ty Avelao hiara ihany amin'ny vady aman-janako.
tsy miala ato raha tsy sitrapoko letsy mela re enao hoe aza-pijaliana ohatran'izao azafady vo manomboka misantatra ny asambarana atao tokantrano lavy de hiala sady va tsy zalaka mahafatifaty vila basy morimorina matamana fa nakasarobidy sy fitaovana raitra fiara azy oentina mitsangatsangana ka raha mampividanana azy etina zany rehetrarehetra zany ve de afoko amila azafady vokatry ny fikirizako sy ny atsemboko avokoa nge zany tanitsano zany saingo tsy velona toy izao ny vatala raha tsy za ho tahaka any ahoana mony fahoriny vady amanjanaklara matany malila kanefa aleoko ihany izy mianaka voton'alahelo sy misona toy izay iaina mifitaka sy fisandohana ataonao azy ireo isan'andro tsy mamitaka na misandoka azy mianaka letya ny vatany lahatra am'izay ihany no ifandraisako amin'izy ireo ka inona ny olana ny olana de nitoetranao tsy mba toetrako ay ny tsara aminao tsy tsara amiko mangina letsela faiza mamelona sy mampiasa ny vatala ny vatatsika manko de falery ianao mianoko asambarana aminy takinine ene afaka ninona moa fa voafonja anaty zay mitsy letsya tsy misy mahita tsy misy mandre fa voabahan'ny fisinao ny vatako ka izakony na melazy fefa maty ny angavikanao de aza mihinana ena mantatsony fa sady tsy fombako ane zany mampijaletrehitra ny vady aman-janako zany makely ainanareo olombelona sakafon'olo mena tamin'ny afo mba hoanina dinio angeny biby raha mahandrona mitono kanefa velona sy matanjaka ery letsy jereo ny liona ny tigra ny atsantsa ny trozona ny voromahery sy ny sisa ka tsy mitovy amin'ny biby ane ny olombelona mila vatana matanjaka letsy ena manta ny tena finako ary raha velona ny tena fisotroko ahoana tsara zany izy andeha hijery le vady malalatsika fa sady nona raha teo ka varina mikarakara voninkazo ao an-jaridainao ngamby izy fa leo jereko kompanimba voninkazo mandreraka marina tsy levina mihitsy ny zaridainako ohatray fa koan'izy de mitonatolana aty amintsika tiry marianina akoho andry zareo atsy ambadikatsy aikosa mahavatra misaoty tamboho mihitsy izy de eto amin'ny zaridainako nataony fanalanandro jereo nge fa potika mihitsy ny voninkazoko sady naroana azy izy miverina ihany koa vavy mandreraka tsy azo atao olana ki zany ka simba ny voninkazoko andraso fa ndray mandingana monja de azoko hitanao zany ka za kosa ve de ho kinga sy atanjaka ohatranao ary satria tiako ty ihany ny mpanimba ny voninkazonao de zao ny fanaovana azy zao andray ory maro tovolosanao velona sady hoaninao vetrany ny akohan'olole fa ianao ty ve ahoany sakafo tondro marianina maro efa tsy mahay miana de zao saza matsiravinanina de mijery anao aza ka maninne am'ty vavanao feno raha misy tsy naina koa miraviravy losina re ty Andriamanitra zay ndray ianao efa lazaiko tsy tena azany eo masiko mbola manao ihany fa inona mihitsy ny nampiovanao tiry maro kristianina angetsika ary fantatra koa fa mpiandry zao na ny miara mivavaka aminay sy tiavana aza tsy tianao tsony finona no antony tsy mila fivavahan'izany ary marianina andray ary mangina ianao fa tsy misy hinanako anina mangina matsiro izany Andriamanitra zany no antondriako aty aminao ry ary velo
mahagaga mihitsy fa tena niova tanteraka maharo hatramin'ny verenanareo avy any Malia. Olazaiko amin'ny Marianina ve ny tena marina sa tsy olazaiko hoe? Mety mbola tsy fotoana ilazako an'izany angam'izao ka. Na itiavana zanakay aza dia tsy samy sangisangy aminy intsony fa lasa mahery fihetsika be izy. Aiza nefa ro ny sangina izy mianaka taloha. Ohatra n'ireny zaza mifanarakaraka ireny rehetra zareo ary tena hainy maharo hatramin'ny miara-milalao aminy mihitsy. Zany a? Raim-pianakaviana malemy fanahy sady modely izy taloha. Fa ankehitriny kosa dia raikizitina, tendakanina ary tsy tia fivavahana intsony. Ny mahakizitina azy aloha mandalo ihany fa azo atao manahiratsana ianareo mianaka izany e. Fa ahoana no ilazanao hoe mandalo ihany? Fomba ny miaramila avy ny setrady mafy izany ry Marianina. Trouble mental ny nazako an'izany. Saingy aza manahy fa iverina amin'iteo aloha ihany ny toetrany rehefa afaka elaela. Fa angano sedrady mafy tokoa nareo tany Malia tany. Sa inona no nitranga tany? Zany hoe niambina tobo fitehirizan-tsakafo sy fanafody nasanay tany e. Tobo fitehirizana sy fizarana fanampiana avy amin'ny firenena mikambana le izy. Saingy nitafian'ny jihadista salamtaniko izay ndray andro izay ary mafy ny adina trianay. Nisy naratra ary nisy maty mihitsy ary reo namanay tamin'izany. Dia izany ve no nampiovany vadiko? Ie, zany tokoa satria ady amanena nampivadi-po tena tsy akitsisa inge izany e. Alay visary an-tsaina inge ny pobasy sy ny fofom-banja ary ny raha mandrika nenany tamin'izany e. Tsy mora tokoa aloha izany e. Na ny tenda maro vonimbalaka saika nahafaty azy azany e, tsy moramora taminy e. Ekeko ary izany e. Fa izy tia hena manta sy mihinana akoho velona. Ahoana? Tsy mahagaga izany raha bavy a. Tsy mahagaga ahoana rery ary velo a. Voadona mafy ny sainy. Any ka manao zava-tsy fanao izy. Nisy tamin'ireo miaramila namanay aza nge nanjary toy ny adala-kely mihitsy ary manaraka fitsaboana manokana e. Ka tokony ho tsaboana manokana koa nge izany maharo amin'ny fitiavany hena manty. Fomba tsotra fotsiny dia afaka ao amin'izany izy ka. Fomba tsotra inona izany? Aza sina hena fotsiny sakafonareo mandritry ny fotoana maharitra. Tsy menimenina be amin'izany ve izy? Avy alao imenimenina fa zarara iny e. Fanampin'izany dia asevy mankaty amiko izy tenenako azy. Asaiko mankaty aminao mihitsy izy ka. Aleo ianao zokony no hiteny sy ananatra azy fa mila tsy ho tantinay ny ataony indraindray. Zay mihitsy. Aizako na ny fivavahana aza tsy azo atao imaso noho ny fa tsy tiany. Aika misy an'izany koa. Zany dia zany tokoa angery ary velo e. Zao manjary mitokana efitrano izay sy tiavina rehefa hivavaka fa tsy azo atao imasony. Asevy mankaty amiko izy tenenako azy e. Mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra-herinandro zay ka ato an-trano foana. Eny ary fa misaotra meloa e. Tsy misy isaoranao izany fa didiko amin'ny mahazandroko azy izany ry Marianina. Marina izany fa ngatadalana amin'izay fa efa atoandro be ny andro ka. Tianao dia mifanako resaka fotsiny fa tsy mba nisy masaka. Aleo re ho zokon'ny ao ariana fa mandra-piona aloha ianao e. Eny ary e. Eny fa mandra-piona dia mampamangany amin'izy mianaka any e. Eny eo. Indrisy ry Marianina. Raha mba fantatrao mantsy fa tsy tena maro miara-miana aminao fa hiasy mode. Dia hiasy mode mitafy ny vatany maro sy mampiasa azy arak'izay tiany. Zaho nefa ny tompona andraikitra natongo izany satria tsy tiako faty ny zandriko. Tsy manana afa-tsy izy any ka nataoko izay fomba nahavelona ny vatany izay efa maty fony izy voatifitra teo amin'ny tendana. Fa iza moa elano mibaiko mivadiko tsy vity hena tsondry ary velo Esory moramora mivozona akanjoko ny tananao riasy mode dia mbola tsy tezitra. Za lesy anala fa esory raha afakla. Mitady ahy ela ka tonga zao Mbola miteny anao farany hanala ny tanana amin'ny mivozona akanjoko Zaho tsy anala fa esory raha afakla io. Alefa. Rehefa sarotra tenenina ary ianao dia miala tsiny fa olona kisala amin'izao ty saronao ty.
tena tsy miantsana mihitsy le ty mary. Ny sandro kilamonja aza tsy voaohatry ny lakory. Kanefa ny vatala ray manontolo ingako ambony raha tsipkakan'izao. Kay tena vokopily amin'ny tany amarina. Kay tena maharary ny fahalako. Mitsangana raha mbola say. Asmodeke zao manolona la zao fa tsy mary zandra lay. Tena maharary akoza le teo fa tsy maintsy mamaly aka. Miaramila nampianarina hiady raha teo ny aty ka tsy mitsokady. Ka se hoia kely ary hoe mba hitako. Sany kosa aly batatazy hoe. Sano a. Iny koa mifanampiny. Oje. To eretanao fotsiny sady tsy mampaninanao akory ny tontolo sy daka nataoko. Afa-po ve lasa mbola te amely fa tsy hosakanako e, ha? Alefa. Tsy nahampisinanao le teo fa sany ary mafimafy kokoa e. Ary sany tena mafonja. Ary iny mafindrindra. Zany veny mba mafindrindra amin'ny ala, ha? Toy ny tananjaza manafosafo fotsiny tontolo sy ny daka lava. Fana elaka tatazo. Kay. Tena fana man. Kay. Tena amafiny zay te man zany. Tena jambena hatramin'ny masoko. Vao te amaina ray monja de mampiraingirangy ala. Maka fa totondro no ampiasaiko amin'lao. Aza vonona ka. Ifanazava aminao angeny ilaiko fa tsy ady aminao e. Ifanazava amin'inona le tia, ha? Tena tsy mampoziko matanjaka be mihitsy ny vatany maro rehefa iasy modeny mampiasa azy ka. Zao fotsiny teniko amla, aza miditra amin'ny fiainanay telo mianaka fa zay asom'ny fiainan'lahy everina. Mazava, jereo ngety ala tsy manambady fa manao tokatrano-dabe aty fotsiny. Manina zao raha mba makavady am'izay, ha? Mbola tsy mazoto am'izany e. Fantatry efa ny sarabady lahy ary nety mivadany lananaraka azy ny zanak'lahy. Tsy tia mivadany lahy manko ny asany lahy no ela miaramila mpanao viveriny any, ka velona an'io ihany, maty an'io ihany. Zany hoe asa fivarotanaina ka tsy mety aminy. Asako zany fa tsy asanao e. Niangavikanao fotsiny de aza paorina vady amanjanaka maro. Paoriko amin'inona le tia, ha? Amin'ny finanan-kena mantatsy fasianaka. Za le ty zao ny vady Marianina ary ray ny tiavina fa tsy maharitsony mazava amla. Noho izany zay teko ny atao. Ary zay mahafinaritra ny tanterahana. Ela iangeny aton'izao fa tsy izy e. De tsy nanaiky mihitsy mantsindrira tsy nividianana sakafo manokana ny sakandria androany a. Ka isam-bolana kosa nge minova mba hividianantsika sakafo manokana ho anazy. Alery zao izy raha vao omeko an'ity karazan-tsakafo nividiana teny amin'ny supermarché ty. Aleoko tonga de mividy sakafo tsaka efa vitany anaty finosana ohatran'izao kia. Fa ahoana azy neny? Ka tsy hitandry ihany ve reny karikasina akoso totokena natokako ho an'ny mino reny. Nefa ny ray indrindray mihinana azy voalohany de kely sisa no velana. Fa maninona tokoa aro data ny lasotran'ny ovabe ohatran'irendry neny a. Lazainy dadatoa andry tamiko fa korotan-tsaina hono mahazo azy. Zany ve? Pahazo ny miaramila avy ny sedra ady mafo mo zany. Sangiverina ohatran'ny taloha ihany ny saina rehefa elaela. Aleoko ihany aloha neny mitsenana amin'ny fiara ohatran'izao rehefa isaky ny avy mianatra e. Fa maninona? Lasa ohatrany tsy tiako mihitsy ny fitondra ny dada fiara fa mirimo be ohatran'inona. Efa niteneniko mihitsy izy fa za foana aloha no mitsena ndrika. Mbola ao anatin'ny korotan-tsaina voalazako teo mantsy izy ka mampanahy be ihany fitondran'ny fiara. Ka za indrindra ngery neny e. Sady lasa masika be mihitsy izy indraindray fa tsy le dada malemy fa nahakely taloha intsony.
nataonyneny voamaina fotsiny zao ny loko maly fa tsy ena dia menomenina be ohatry n'inona izy nefa voamaina ny loka tena tia indrindra taloha nga tsy retina fotsiny fimenomenomany tongotsika fa tonga dia atero any an-dakozia ny entana ao anaty malao retsy za mbola apiditra fiaro anaty garazy aloha eny ary sady za koa mbola maika amin'ny sakafo any mino faliana be mihitsy zao ny mino raha vao mahazo an'ity karazan-tsakafo nyfidiko ty andrasa aloha atsona mino falan'izay zary ny saky eny ohatray ay ve dada atao an-dakozia andray fa inona no an'ny dada no mihosin-draha be ohatran'izao fa avy ny dada fa iny eny an-tananao iny tosaka minova iny izy ty ka andray dada dia sahanao ve ny mihinana ny mino fa maninona no anao ny sakako ndray ry dada dia ina kenako andray kosa ry dada tsy tianao tsony ary alako ianao ndry finy ty matezitra ndriry tiavina no any dada ny sakako roneny maninona tsara no any dada ho amino saika nome sakafo anazy sakanjo dada efa mihinana azy ny tratra lozinina rehetra andrekako mandana makana ny efitra ndry aloha fa hiteny azy tsy tiany io tsony azy neny tsy tiany io tsony fa dia azo ninona loatra ianao tiry maharo ny hoaninao ny sakanjanako efa biby ve ianao ty sa mbola olona ihany kanona be sady tena kena nefa tsy misy ato trano dia ny sakany tiavina no hoaninao tena tsy mifaditrovana ary tsy mivavaka tokoa ianao ty ka marenina raha matoty ividiany eny isan'andro raha tsy tianao ny tahaka an'izao fa raha tsy zany dia mbola hoaniko hatraminareo mianaka zay aloha anasa tanana sady anasa vava fa tena natsiry koa ilay zaka teo ay mamihana tahaka izany izy ireny dia vitanao mantsy ninana velona ny sakanjanako tena tsy vanina ianao ry asomody tena tsy vanina mila mihinan-kena lety sady fampitandremako amin'ny marianina iny iny saka tsara volo iny mba namany tiavina sy miara-matory aminy ary tena tiany nefa dia nohaninao tsotrao be dia be ny saka midy azo vidanana saka vaovao indray izy raha zay mampalahelo azy tofoka ary lotika aminao ny fony fantary fa mahakahalanao tanteraka izy manomboko izao ary tsy izy rery ihany fa za koa indrindraindrindra noho izany dia maninona noho izany dia vonoy ny vatako ary melahy amiko fa mijaly ny vady aman-janako ka inona ny tiany lahy minoko ny vatany lahy lazao reo misy any tsy lavitra anao fa ato an-dakoziny antsika izao tsy atoy amin'ny antso ny vatako vaty zao dia zao fa aleoko maty toy izay toeranao andraso ary raha zay ny tilahy day ro ka ito antso fohifohy ito sa ty lavalela be ty no ampiasaiko ary iny antsy lavalela iny mihitsy ary atao mifanandrify amin'ny foko eny ary fa ho tsatoako an'ity antso lavalely ty vatany lahy rehefa zay ny tadiavony lahy jereo tsara eto ny fitaratra lehibe kaiky ny robinety ny anatsatoako azy tena tiako fa atao viaingy anary avy hatrany dia eto amin'nitsy mifony ala mihitsy no tsatoako 1 2 3 tsara tsatoka izany isory amin'izay ny antsa boboky any raha mivoaka amin'ny tratrako manala azy azao ka ahoana ary io ohatray to tsy misy raha mivoaka sady mikombona ho azy le ferin'ny dirany antsy teo manao fanovamaso ve ianao sa inona ny dikan'izao tsy fanovamaso fa tena izy tsy misy dikany raha zay tsindrinantsy noho ny metabolisme accéléré amin'ny vatantsika azon'la zany hoe aingana dia aingana ny fiforonan'ny sela ao aminy
pozina ndray sotrona raha izany fa aleoko maty e. Aza dalailahy le tsia. Mbola ho avy ny fotoana ialako atao amin'ny vatalahy rehefa misy olona maniry idirako. Mazava. Tena lozanao ro mahary fa vontona lahelo mafy ny zanako ao an'efitrano eo no nataonao. Zany mbola mahazaza saina azy ry Mariana. Zay sakafo ka hitomanina. Enao ny tsy tia biby sy mafo mihitsy e. Mba fantatrao ve fa tena tisy ny raiki-pota amin'iny saky iny ny zanako nefa nohaninao tsotro zao? Tsy zanako ao rery koa iny fa zanako e. Aleo fandeha ho any aminy hanamboatra ny sainy. Mandehana mihitsy fa ianao ihany na tonga ny alahelo tsy zakany ao ka. Ndaso ary. Manahoany ry ato ry tiavina? Andray, fa nanomboka oviana koa ty ianao ny tonga miditra n'efitranoko tsy mandondona akory. Nefa za mbola misolo akanjo. Ka inona ny olana amin'izany akia? Tonga mba hanala ny alahelo ndringa ahe. Mandehana ianao mivoakandro dada. Mandehana fa mahaletrana ny mijery anao azy. Tsara sy manintona ringa zany vatany tiavina zany. Tena tiako mihitsy fa aleo safoko kely. Sory ihany ny tananao de mandehana ianao mivoakany ka? Eny ary. Andeha hivoaka tokoa saingy ato amindria natory any ho alina. Tiako sy mahafinaritra kiny vatandrika ilaiko tena tiako ndry e. Anina? Sanakao vavy ary fady anao ve de sahanao lazaina n'izany? Tsy manandray anao tsony Lazako amin'iny anao sao de sao fa lehilahy tsy vanina. Mbola verikany fa tsy manandray anao tsony Inona ty zava-mamofady ataonao ry Asmodea? Inona koa zany mamofady? Ny fitorianao fitiavana amin'ny zanako vavy tsy ampy taona sy hoe hiara-mandry aminy. Zany vizy zanako elahy fa ty zanako. Tiako le tsisy ka tsy maintsy ianoko asambarana aminy mazava. Tsy ekeko kosa na mety avetanao an-janako Ka afaka anao n'inona nefa elahy? Tsy ekeko fa oty zany marikoriko amiko. Kanefa de tsy maintsy ho tanterahako fa mila fahafinaretana sy asambarana. Ary tsy misy masakana amin'izany mazava amin'lahy. Lozy inona re ty ry lanitro? Efa tafahoatra kosa zao ary tsy ekeko ka. Nefa ho afa manao inona moa? De za zay iverinjanako manao toetra ratsy aminy. Nefa za azy ty vaofonja anaty vatako. Zany nataony anazy tatatoa. Sanany vavy tsy ampitoana kanefa zany resaka nataony tamiko. Tena tsy mety kosa zany ka. Ary na ampitoana na tsy ampitoana de olom-pady azy. Sady tezitra ny malahelo mafy ary tatatoa. Saka tsy foiko ny hoaniny. De zao ndray ny vatako ny tetafiny lotoina. Reo mpanolana marasaina sy mahateritreritra aza rehetra efa tsy hita ny anaovana azy de izy koa nangatsampona toy izany. Tena kivy tanteraka ary tatatoa. Tsy haiko tsony hoe tena raiko ve ny ao an-tranonay sa olo-kafa. Tena mampalahelo aty zazy ty marina. Inona re nataoko hoe? Raha mba fantany mantsy ny momba andrainy de ono fantatr' izy mivady ray aman-drenindry ve zao fakanesandry aty amiko ty zao? Tsy misy mahafantatra ry zareo ka. Lazaiko tamin'iny ny adalana nataony dada tamiko de mbola variana amin'ny famalatra zareo. Za kosa nanararoatra an'izany de nakaty aminao. Mety anaherana ihany anefa zany Efa ohatra ny afo be mihitsy angeny fiainanay ao an-trano ry tatatoa e. Tena tsy maty olona tsony io. Zany ve anaka? Hatramina tonga avy ny dadaviany malizay de tena niova be mihitsy ny fiainanay satria tena niova izy. Efa nresahandrenindry tamiko aloha zany ary efa niteny andraindry asaingy tsy nahony akory. Tsy te hiverina ny an-trano tsony aka. Tsy te hiara-miaina amin'le ray hafahafa iny Kanefa de raindry izy anefa. Le raiko taloha ny tiako fa tsy le ankehitriny e. Efa olo-kafa mihitsy ny fiheverako azy. Mbola ho avy ny andro ampiverina ny toetra ny tony taloha retsy fa mahareta. Tena tsy mino an'izany azy tatatoa. Fa raha sitraka ao re de mba avela ho ahy hipetraka aty aminao e.
Mampalahelo an'andro iry tiavana. Ary sitrako tokoa ny ipetrahandre aty amiko saingy ahoana ry Tatatoa? voararany lalàna ny fitazonana zaza tsy ampy-taona nefa tsy tena rana tamin'ny ray aman-dreniny. Noho izany tsy afaka mipetraka aty amiko fotsiny amin'izao ndry. Ndray Zany e. tsy te hody any aminay tsony ke ho aza e. Mba aveolao re za hipetraka aty aminao e. Ohatray, misy fiara mijanona ao tokotany eo zany a? Eno a? Aza hitako ka ny fiaranay sady le ray masika be iny no mitondra anazy. Andasa ho jereko tsambaravarakely. Iza ny tonga ao ry Tatatoa? Ndrendry tsy nitazako ato a? Fa tsy data ve? Tsy izy ka. Nirendry rery nitazako mivoaka amin'ny fiara ao. Mandrosoa fa tsy midy io e. Ny zanako? Neny. Ny zanako? Neny. Efa nitebiteby be sao dia tsy aty amin'ny Tatatoa andry sao ndry. Fa mba ho aiza moa ary neny a? Salama velo ianao ry ary velo a? Salama ihany fa ahoana marina zany ataondra zandry ao aminareo zany e? Efa manao fanahy amin'ny biby na misy devolo mihitsy le zandrinao e. Zay no azoko ilasana azy. Efa reko tamin'ny tiavana teo avokoa ny toetra tsy mendrika nataony aloha e. Kanefa tiako milaza aminareo mianaka fa ahoana ry Tatatoa? zany mahatonga maro anao fanahy amin'ny biby ankehitriny e. Zany ve? Ahoana ny hoe ianao no mahatonga ny maro anao fanahy amin'ny biby ry ary velo a? Ino ary neny? Melony anazavako azy dia mifona aminareo ary izy mianaka. Mifona aminareo fa voatery nanao zava-tsy fanao no ny fitiavako loatra maro. Ary tsy no fitiavako azy rery ihany fa fitiavako anao rehefa vady aman-janany koa. Zandrinao ange maharo e. Ka tsy hitako izay eloko ao amin'ny fitiavana azy sy ny fitiavana anay vady aman-janany. Sady aza mitomany moa ry Tatatoa fa manjary ohatrany te hitomany be koa zaka. Zay sy neny ange tsy mametsiny anao sady tianao e. Kanefa dia meloko ary tsy mendrika anareo ary tiavina. Inona aloha no mahatonga anao miteny an'izany e? Eno tsara ry hafa azy izao no marina tsy fantatrareo e. Fony za somary voatendry anampy ny miaramila misatra manga amin'ny firenena mikambana tany Mali. Dia nisy nanafika ny toby nambenanay. Toby fitehirizana sady fizarana sakafo sy fanafody avy amin'ny firenena mikambana le toby. Ary tsy iza nanafika sy te handrobanay tamin'izany fa ry zareo jihadista algériana mifindramonina tsokosoko tamin'ny Mali. Efa nilazain'ny dada tamiko daholo angefa nisy nanafika ho ny tombonareo e. Ary voatifitra teo amin'ny tendany izy. Zany koa nolazain'ny tamiko. Saingy ny solifatra fotsiny no mibalana avony tendany. Tsy izany anefa ny marina fa tafiditra teo amin'ny tendany mihitsy mibala ary nahafaty azy. Zany ve? Tena maty izy ka. Maninona iny ty lazainao e? Ry Tatatoa. Tena maty izy. Sady nalahelo mafy any tsy foko fatiny zandroko. Tsaroko koa nareo mianaka ary tsy te laza ny fahafatesany taminareo a. Andre. Ve zany no marina e? Dia inona velona azy indray raha tena maty izy ka? Nisy boky nomeny le miaramila malianina namanay azy. Le secret de l'immortalité no lohateniny. Ny fampianaran'ilay boky nampiariko tamin'ny maro ka navelona anazy. Fampianarana inona tao amin'ilay boky ry Tatatoa? Fampianarana miantso fanahy hafa mba hiditra ao amin'ny vatan'olona maty e. Anisan'izany ny fanahy ny Asmodée. Dia niantso ny fanahy io mba hiditra ao amin'ny vatany maro sy amiela azy indray. Tamin'ny fomba hono e? Raha mbola variana mifampitifitra tamin'ireo mpanafika anay miaramila tao amin'ny toby dia nivelariko ilay boky taty amiko. Ary nanao karazam-bavaka fiantsoana ny Asmodée. Afaka 2 minitra dia niovitrovotra be ny vatany maro kanefa nitony ihany avy eo. Nivoaka mora mibala tao amin'ny tendany ary nikatona ho azy ilay ferin'idirany. Dia velona ve zany izy ry Tatatoa? Nihiratra mora ny masony dia nitsika izy nijery anahy. Nitsangana izy avy eo ary velona soamantsara. Nefa ny fanahin'izany Asmodée niditra tao amin'izany navelona azy? Zany tokoa.
saingy mbola nisy pejy anankitelo farany tsy voavaky tao amin'ilay boky de no ny afaka 2 andro vao nahavaky azy hatramin'ny farany ka varahontsana sady ketsaka. Fa ina ny voalaza an'ilay pejy anankitelo farany tao amin'ilay boky? Tsy inona fa fanazavana momba ny Asmodée. Hoe maninona? Hitanareo ny anarana hoe Asmodée ony dia avy amin'ny teny persa hoe Asmodène izay midika hoe makafanahy, na koa hoe Sahamady amin'ny teny hebreo izay midika hoe mamotika na mandrava. Andray, ka tsy fanaratsy ve izany ry Dadatoa? Eny tsy tiavina. Démon de la luxure ny fiatso azy amin'ny teny frantsay, izany hoe démon filany nofo sy fahafinaretana ary filibana. Andriamanitro, loziny ny ty lazainao ry Arivelo Indrisy ry Marianina. Indrisy. Tsy napoziko fa hay démon nampidiriko tao amin'ny vatanjandroko. Loza. Nambaran'ilay boky koa fa démon mpakafanahy sy mpandrava fanambadiany Asmodée ary manimba izay lalovany. Anisan'ny lehibe ny démon mihitsy aza satria afaka mibaiko fanahy ratsy na legiona 270. Nefa ny legiona ray monja dia misy fanahy ratsy amanarivo no ozy ny mpandalina. Mifona risy mianaka. André. Tena tsy napoziko fa nety ny fitiavako anjandroko ano sady tsy foko faty izy. Tsy tena imahary ny miara-miana aminareo iny fa i Asmodée. Vika tsy tena tata fa fanahy ratsy ilay ao an-tranonay iny. Ie. Indrisy ry tata malala. Dia inona ny ataontsika ry nena? Tsy hitako izay ataova tampoka amiko loatra sao retsy. André, malahelo ambadiko ahy. Tsy maintsy atao angamba dia ny mandroka n'iny fanahy ratsy ny hiala ny tranontsika. Efa vonina ve indrisy tiavina? Efa vonina ka. Fa inona aloha ny ataon'iny mba tsy hampatanjaka azy? Matahotra mantsy sao dia mitrotra tampoka hamono antsika eo izy. Zany efa niteny hoe aleo zarery no androka ny demony aminy. Nefa indray tsy nanaiky fa nisisika eraka amiko aty an-trano ihany. Ka tsy tantoko mieritreritra hoe ny indrery ny andeha androka azoko. Tsy izay zava-doza ataony eo fa te hanampy an'iny aho. Ka noho izany dia aza matahotra fa manana finoana, tsy tanjaka no ilaina fa finoana. Azondry izany? Azoko tsara ka. Sainginina ho ano ataon'iny mba tsy hampatanjaka azy. Nandaitra nitetika nomantsika. Izy moa tia misotro rano. Ka vao niditra ny efitranonay dia nangatany tavoahangin-drano teny an-tanako. Tsy fantany akory fa rano voasina ny tao anatin'ilay tavoahangy plastika fa tonga dia nigoany. Tena nahoana ry neny? Tonga dia nitarena nararikibo ary malemy tsy hafanetsika izy. Dia nararotiko nametrahana rojo mihitsy lakroa masina teo ambozonany. Ary mbola natondrako ny vatany manontolo ny ampina rano voasina tao anaty tavoahangy. Dia ao izy, mbola mitarena sy midridridry eo. Ay, kosa ry neny. Ary andao hainga anary fa voninay Hoentina kosa ny ty tavoahangy faharoa ty. Ento fa za tondra ny ty rojo vity amatorantsika azy. Ndao amin'izay. Ndao ary. Ay, marary aho marary aho fa nahoana nomenao rano voasina ary Marianina. Vadinao ay. Maharo ny vadiko fa tsy enao e. Ay, tena malemy ampitoerana masina izy tato. Tsy matahotra indray aka. Ao, tondra kely amin'ny rano voasina anaty tavoahangy indray aloha ny lohany akia. Ao azy. Sady fatorako ny tanany sy ny tongony mba tsy hafahany mihitsika. Ay, Maia faza tondrala ny avina. Dadanao nge ay. Mainky ianao ho tondrahako tsara amin'ity fa tsy tatako izany ianao e. Ay. Marary aho afa oke. Ay, oka wa. Nahoana no ampijaliana sy fatorana toy izao ay. Mba hisoreny lakroasy anareo ambozonako fa sepitra. Tsy manala an'io aho fa mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta hiala mivatany maro e. Miala. Oay, tsy niteny
sady tsy metsika tsony izy rineny a. Tena safotra angamba fa niala tao amin'ny vatany dada ihany le fanaratsy. Verinareo fa mpiala ato amin'ity vatana ty moa nataonareo. Andriamanitro. Modiko adalinareo mianaka de mino ery fa malemy tokoa. Ndao andositra rineny fa matiny hoetontsika. Tsy amono anareo zany ankizy Arseria. Olona mivavaka nareo ka tsy ananako fahefana ny amono anareo mivantana. Saingy za kosa tsy ho afakareo ato amin'ny vata maro amin'ny fomba mampimetaka an'ireny. Dia izany ny zava-nitranga tao an-trano ry Dadatoa. Tapatapaka ohatrany tsy misy dikany ny tadina fatotry neny tamin'ny vatany. Ny sorony koa le rojo misy lakroana ampy-ambizonanay azy dia natsipiny ohatrany fako. Zany? Meratsy izy nijery anay mianaka sady ny teny hoe tsy afakareo ato amin'ity vatany ity afa mandehana ataovy ny rarahanareo. Lalina zany anaka. Zara fa tsy nivonony azy nareo mianaka. Tsy namono anay kosa aloha izy. Satria mino sy miankim-po amin'Andriamanitra nareo ka tsy ananany fahefana. Zay koa aloha ny teniny. Saingy mahasorenana fotsiny ny fiantsony anao hoe chérie dia naleoko nandeha aty aminao. Neny kosa nilaza ny hijanona sy hivavaka mangina ho anazy hony. Efa niteny anareo ange za fa tsy afaka mora foana ny fanaratsy tahaka an'ireny. Fiomanam-panahy sy fifadikanana maharitra ary fomba hafa mihitsy vao mety haroaka an'ireny. Fomba hafinina nefa zany. Tsy ho vitanareo mianaka zany fa leo arery tiavina. Sady efa manomana azy aho zao. Fa ny azoko antoka dia tsy maintsy ho avy tady andreo zao hiasy morde. Zany very Dadatoa. Satria mbola mitsiriritra mafy mivatan-dry izy amin'ny mahademon'ny ny filandratsy azy. Inona zany ataoko ry Dadatoa? Atao atrandray aho zany ko. Efa nahita hevitra ka. Ndeha aloha makany amin'ny mamandry dia rariva miveriny. Aleo mihitsy aloha za andeha n'izao fa tsy tiako koa ny hotratra eto ka. Ty misy vola ataondry gote dia mandeha anary. Misaotra ry Dadatoa. Zay fa lasa aloha. Oay, misy olona mandondona atao mbaravarana ato zany. Tonga dia ampanosory etsy ah. Andriamanitra, to ianao. Za ihany fa hoaizy ndriry chérie. Ary avelaonao ny sandroko e. Inona ny tika zao ry asy modea? Hitady an'ity chérie-ko ty lay tsy niatondiako a. Velao izy fa mahita hevitra tsara be ho anao ahy e. Velao aho afa za tazotazonina ohatran'izao. Mahazo mandeha ary ndry chérie. Saingy mahita kosa lary ary velo raha tsy tsara tokoa zany hevitra voalazany a. Ao, mandrosoa dia mipetra fa tena finaritra anao zavatra ao lazaiko e. Mieno alary ahe. Tsy ngery taona naterahako rapitso ah. De maninona? Noho izany dia manasa anao sy izy mianaka mba hiaraka hisakafo amiko rapitso arivo. Zay fotsiny ve? Tsy sakafo le tsy no ilaiko fa vehivavy ah. Ary tanora mahafatifaty tahaka andry tiaviny reny ny tena ilaiko e. Aza tapahalany teniko e. Akoatra ny fiarahantsika amin'ny sakafo dia tiako raha hifindra ato amiko ianao. Telanga zany? Sa misy antony manokana? Satria izy tovavy anankitelo tena tsara tarehy atorety amiko rapitso alina e. Za vely ty. Za nge tsy manambady nefa manambola ilibantsika e. Ai kosa. Tsy alaonao ve miditra ato anatiko dia iliba sy ara-tsambatra amin'ireo vehivavy tsara tarehy nasaiko ireo. Hevitra mety koa zany sady tiako a. Asambarana sy fahafinaretana bebe kokoa no azoko amin'izay. Tsy misy dika an'raha izay tiavina fa mandehana moa dia mivenona rapitso ariva e.
laviko tanteraka kosa zany nifindrahanao amizokoko zany ry Asmodee a. Tsy raharaha lalety zany fanay a. Sa inona mampalahelo Allah a? Zokoko ray tapo amiko ary veloko ka tsy tiako ny anjakazakanao amin'ny fiainany. Ay, tsy zara lave zany mifindrao aminy de afaka miaina tsara amizay lahy. Tsy ry Asmodee a. Miangavy anao atsiditra ao amizokoko. Satria nahoany? Tiako iana malalaka ohatran'ny olon-drehetra izy fa tsy takanahy. Ay, zay sady tsy manan-tsafidy no tsy manan-jo satria voafonja anaty. kanefa ho sambatra ny vady amanjana Klara ialako mivata Allah. Ho sambatra tokoa izy mianaka fa iary velo kosa ho potika manontolony aminy. Fa iza ny tena telare? Iary velo zoko lasa ny vady amanjana kela. Samy tiako ry zareo ary samy iriko ho sambatra. De inona ny tadiavy ny la ataoko amizay are? Nelanao amin'ny vatako fotsiny aloha. Ay. Ary tsy maninona nahafaty azy zany. Mila fahafinaretana letsia. Noho izany mila vatana iainako an'izany fahafinaretana zany. Fa tsy lasa raha iala ato amin'ny lafotsiny amizao a. Tiako anara-po avokoa zay rehetra mahasambatra ny nofo ka ho manome fahafinaretana e. Zaranao azy iary velo an'olotra ny vatany mba hidiranao. Mazava loatra letsia. Toka tena tsy manambady ny dala sady mikarama be. Ka ho afa miliba sy manara-po tsara rehefa tafiditra ao aminy. Kanefa mbola mamerina trano ny fiangaviako anao a tsy hiditra ao amin'ny jokoko. Tsy de tsy letsia. Zay sy ary velondray ny miaraka manomboka rapitsy fa ampy zay ny atsika rola. Sady mivady amanjana Klako ty vavaka be ka tsy mety amiko e. De misaotra indrindra ry izy telo mianaka nanaiky ny fanasako. Asa raha nahafapoanareo ny sakafo narosoko fa zay aloha mba vitako e. Tsy misy saoranao fa lava andro iainana rery ary velo a. Tena voky sady afapo fa izy mianaka ntseko. Za koa tena voky be fa de misaotra betsaka ry dadatoa. Mahafinaritra letsia. Na za koa aza hiato amizay fa voky ka. Eny ary fa mbola misaotra trany am'ireo fanomezana natolotrareo e. Ary amarana antsika n'izao fiaraha mikorana zao a. De misy surprise tiako atao aminareo. Surprise inandray zany dadatoa? Aleo izy teny. Voalohany a, de raiso ty valopitiry Marianina. Ty. De aza sokafana mihitsy raha tsy efa mivoaka n'ity trano ty nareo. Zay mba ingaviako a. Fa inona ny ao anatin'iny valopiny ry dadatoa? Za koa aza mba te ahalala nefa de tsy azo sokafana eto ny akiko. Aleo fa vao mivoaka ny atokotany sika de asaiko sokafaneny iny ka. Ho fantatrareo foana ny ao anatin'iny e. Ary ny surprise manaraka de ny fanolorako ny vatako idiranao ry Asmodee. Ahoana tsara ry dadatoa. Misaotra letsia. Inona ny mampiketrona ny tavanareo mianaka amizany e? Laviko kosa zany ary tsy ekeko ry ary velo a. Za koa tsy manaiky an'izany ry dadatoa. Mangeny nareo mianaka e. Izy ihany ny tompo-tsafidy fa tsy nareo akory. Aleo mangina so de mahita raha eto ka. Kaona. Vonina ny andray avy le tselary ary velo a. Ary riny la tokoa ve nidirako ao amla. Tsy afaka niditra amin'ny olona ray aho manko raha tsy mifaniriny zany. Na misy mivavaka amiko mba hidirako am'le olona. Vonina nandray anao ary iriko zany e. Ary mifindra amiko zao de zao fa Wai, fa manino ianao ry dadatoa? Dadatoa! Aza miteny anao tiavina. Fa manino dadatoa? Aza miteny fa velomina Dadatoa! To niara safitra mpitoerana ry zareo mihitsy a. Kelo azy reny e. Sady miara miofotrofotra ny vatany samy miakatra ny voamasony. De misetroka mainty be mivoaka amin'ny vavan'ny Asmodee ary miditra ao amin'ny vavan'ny ary velo. Tena mampiorokoditra ka. Niditra tao amin'ny dadatoa daholo le setroka. Ary zay vao manomboka tony ny vatany.
ina reny dikan'izao hoe ny dikany dia atao mivatany Arvelindray azao e. kanefa tsy sitrako velively zao ataonao zao ry Asmodee. Oay! Dada! Zay le feo any dada. Vely dada rinena. Tena ianao tokoa ve tiry maro tena za tokoa ty fa tsy le fanahy raty tsy vanina vao niditra ao mizokoko e. Moramora mivavany lasa ao maty fanondroany eo a. Tena nifindra ao amin'ny dada to tokoa le izy rinena. Teny mbola tsy tezitra de lasinareo mivoaka any daholo sao mahita loza amiko lasa hoa. Tena tsy misy hevitra tsony fa andao ivaoko tsika ry izy mianaka. Andao sika aleta. Mandehana misy de akatony tsara mivaravarana. Yeso ary izy telo mianaka. Ary satria efa miray vatantsika zao de ahoana amizay ry Arvelo Efa voalazako anao maly fa ho avy eo reo vehivavy nasaiko e. De efa ho avy ry zareo fa miandry fotsiny sisa nataontsika. Zany isy raha eto androany fandao aloha hitsotsotra eny am-pandriana mandra-pahatonga andry zareo are. Zay mihitsy zao ny saika eo lazaiko fa andao androandy aloha e. Mahafinaritra toy izao ka atao amin'ny efitrano fatoriny lahato Tianao ve? Vao jereko fotsiny de tena tiako ary avy hatrany de atoriko ka. Dry fa inona le ty zany maneno ambany fandriana ny lazany Inona ho azany maneno ambany fandriana ny lazany? Vata kely voasesika vanjana amboariko e. Ary hipoka tsy ho ela ny dikany. Vata kely voasesika vanja? Eno ahoana koa ny navitany lahan'izany e? Holte, miaramila ngely ty za e. Ary efa nomaniko fa vao miarina fotsiny ianao de mipoka io. Ary 5 sekondra sisa tsy poahany. Le tsy valahary ty. Finna ny anao valahany zao. Ho famiteako ny vatako tsy toeranao fa efa avitry maharo sy ny vady aman-janany e. Aleo hipoha ny vanjato de samiala. Maninona tsara? Hipoka ny vanjato ary afo miredareda no andevina ny vatako e. Tena hipoka tokoa izany marina. Maty Arvelo ry izy mianaka. Maty le zoko nanolotra ny tenany mba hanafahany vatako ny gejainy Asmodee. Afo mijoalajoala sisa tazana mandevina ny tranony. Miaramila mahery fo sady tianao ny zokonao ry maro mendrika fisaorana ny fanolora tena nataony. De maty eo tokoa ve dada to fa tsy misy hevitra tsondry dada. Malahelo pe anazy ka tena misy azo atao tsondry tiavina. Dada to so asika fa tavavoaka melohan'ny fipoahana tao amin'ny tranony. Ary na ho antao anatin'le valopony meny atsika ary neny. Andraso tokoa e, andraso. Taratasy misy ny soratanana izany fa ny vaikory maro nadiniko any an-trano ny solomasoko. Oeta ty ary eno tsara ary fa zao ny vakiny ato ho anareo telo mianaka. Raha vao mamaky ty taratasy tianareo de fatary fa efa sambatra ny fanahiko. Eny, sambatra aho satria tafahoana ihany nareo telo mianaka. Sambatra aho fa voahonotry ny tsy nety nataoko de ny fampidirana ny Asmodee taon'ny vatany maharo. Tena tiako ianareo telo mianaka ka ny vatako no natolotro porofiny zany. Fantatrareo fa nilaozany vady aman-janako aho noho ny asako ka tsy misy antenako intsony. Fa nareo telo mianaka kosa mifankatiava hatramin'ny farany. Veloma fa any am-paradisa indray miaona. Ohohoy Arvelo afanareo. Andray ry dadatra izy. Tena tianay tokoa mantsy ianao Misaotra dadatoa. Tena tiantsika izy retsy Endriny. Fanjarantsika kosa ny manaja ny afatra napetrany. Zany izy mianaka.
hifankateritra amin'ny farantsika sady ho lafaka zao fa tsy voafonjy anaty tsony. Ny farana teo voafonja anaty nosoratany Axiel novelomin'ny Ony Miajanirina Anjary Liva miaraka tamin'ny Arliva Le Mec ary tahina nantenaina Tovy Razana Mamonjy no nandray feo Anjary Liva ny nana totosa.